manodidina ny 10 hatramin'ny 5 isanjaton'ny zaza malagasy no mahavita fianarana any amin'ny ambaratonga ambony eto amintsika. Zava-dehibe ny fiaraha-miasa sy ny fifanohanana eo amin'ny miankina sy ny tsy miankina amin'ny fanjakana hampakarana io salan'izy io izay tokony ho ao anatin'ny fanajana hatrany ny kalitaony ny fampianarana. Ho anay dia misy foana ny fikonan-doha ary ny rafitra izay mipetraka, izany hoe manomboka avy aty amin'ny présidence mandalo amin'ny direction générale, eo ihany koa ny rectorat sy ny direction académique administratif, dia misy ihany koa ny atao hoe cellule scientifique izay mandinika foana zany sy mandrafitra maquette de formation mba hifanaraka tsara amin'ny takininy eo anivon'ny ministère PA na ny MESIPRES moa zany mazava ho azy. Eo ihany koa ny fanatsarana araka ny zava-misy sy mifanaraka amin'ny toetrandro ho tafapetraka tanteraka zany zay hoe fametrahana izay développement économique et social izay. Dia efa tafapetraka somatsara moa ireo chef de mention, izany hoe isaky ny mention rehetra zany dia misy an'ireo chef de mention. Dia amin'izao fotoan'izao ihany koa zany dia efa mitsangana tanteraka ny ireo cellule scientifique sy pédagogique miara-miasa akaiky moa izy ireo amin'ireo chef de mention sy ny aty amin'ny membre ny direction académique sy ny administrative. Dia izay moa zany no anisany tena hoe paikady apetraka mba natsarana tanteraka ny fampiofanana. Lalam-pianarana efatra izay no safidiana tsara ary manana ny fototra ijoroany manoloana ny tanjona napetraka no aroso eto anivon'ny sekoly. Ny fiofanana momba ny toe-karena izay mikendry ny fanalefahana ny olana ara-toe-karena sy ny fampiroboroboana ny fahalalana iraisam-pirenena. Ny fiofanana momba ny fitantanana izay mikendry ny fampandrosoana ny fahaiza-manao ara-barotra sy ny fampivoarana ny fitantanana ny olona. Ny firenena anankiray rehefa tsy ampy ny orinasa eo aminy dia firenena maty izy zany. Ny orinasa no mamorona rena eo amin'ny firenena anankiray. Dia ny olona formelina ho tonga gestionnaire na hoe heptatana dia efa mieritreritra izy zany zay ao ariana kely eo fa hiasa amina orinasa. Natao hoe hiasa amina orinasa dia apetrako tsara, tsy voatery hoe hiasa aman'olona fa olona amorona asa. Ka raha hianatra ty amin'ny fitantanana zany lalana anankiroa misy dia andeha hiasa any amin'ny orinasa ary indrindrindrindra andeha hamorona asa. Olana mipetraka amin'ireo tanora amin'ny ankapobeny ny tsy fisian'ny hoenti-manana anainganany tetikasa na ny fond de départ. Ny olona mahay mikaroka loharanom-bola, ny olona mahay mindram-bola no tafavoaka mainga amin'ny zavatra kely dia manitatra. Fa ny tena olana dia ny ankizy tsy eo amin'ilay contexte izy fa dia mieritreritra hoe diplôma no varavarana misokatra amin'ny asa avitsy havanana. Zay tany amin'ny 30 taona asa, 40 taona asa tena mitombina be zay. Tsy zay intsony ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa dia zay fananana esprit na entrepreneuriat moa zay ozy ny fitenenana, zay mamorona asa, zay mamokatra, zay ny hitako tena lalana anankiray alohan'ny afahana baka mihitsy to dia efa mieritreritra an'izay manana izay esprit na entrepreneuriat zay ny tena zava-dehibe. Ny fiofanana momba ny agronomia izay miantoka ny fampandrosoana ny fiainam-bahoaka, ny fikatsahana ny fahafahana ara-tsakafo, fampivoarana ny famokarana maharitra ary ny fikajiana ny tontolo iainana. Ny taranja agronomia zany dia taranja anankiray, taranja fototra eto Madagasikara zany, ny fampianarana ambony indrindrindra. Ny fampianarana izy fototra. Fa faharoa koa eo amin'ny toe-karena izy fototra. Misy taranja maromaro anatiny ao, misy fambolena, fiompiana, tontolo iainana sy ny sisa. Zay fototra isitsika amin'ny ankapobeny, fototra fiainantsika sy fototra sakafontsika, fototra ny toe-karena, fototra ny sosialy amin'ny ankapobeny zany. Ka taranja agronomia zany amin'izao tsika amin'ny teny zao ao amin'ny Malagasy eto Madagasikara zany tsika hoe varim-potoana ny mpamboly daholo. Dia ny taranja agronomia amin'izao mitondra ny anjara brikiny izy. Ohatra amin'ny fanatsarana ny teknika ohatra. Taranja agronomia zany mety afaka manome tosika kely an'izay mahana tany mba ahafahana manome lanja izay tena eo am-pelantanana zany. Eo fambolena na eo amin'ny fiompiana zany amin'izao tena.
ary ny fiofanana momba ny asa sosialy izay manampy ny mpianatra ahazo fahaiza-manao sy fahalalana momba ny asa sosialy, ahafahana mampivoatra ny fiarahamonina, ny fanabeazana, ny politika sy ny fahaizana mandray fanapahan-kevitra. Ny asa sosialy no resantsika dia amin'ny ankapobeny misy zotra telo aloha tena tsy azontsika ialana. Ny ataoko hoe ny zotra voalohany indrindra dia izay mifototra amin'ny fanabeazana sy ny fanofanana izay, satria ny sokajin'olona rehetra dia samy manana ny filany ary ahafahana mamaly an'izany filany izany indrindrindra eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana ny any amin'ny isam-paritra ihany koa dia tsy maintsy manana sokajin'olona voaofany sika zany mba hitondra an'izay fanabeazana izay. Amin'ny teny vahiny moa zany dia ataontsika hoe ilaina ny formation de formateur mba ho tena hoe matianina eo amin'ny fanabeazana sy ny fanofanana ny olona izay miofana. Manaraka an'izay ny fampandrosoana ihany koa araka ilay voalaza teo dia mifototra be dia be amin'ny fanentanana any fotony, ka ity sehatra ny fampianarana ambony momba ny asa sosialy ity dia mivelatra be eo amin'izay fampandrosoana ny fotony izay, satria ny olona nahazo fiofanana no afaka manentana ny fampandrosoana ny anivon'ny faritra. Dia izay zany tena ataoko hoe sady lalana ivoahana ihany koa nireo mpianatra, satria raha 5,9 nisan'ny commune eto Madagasikara ohatra, ka raha ohatra ka misy mpisehatra matianina voaofana nahazo fahalalana ampy manetsiketsika an'izany fampandrosoana ny fotony zany dia ataoko hoe ho lasa lavidavitra kokoa ny firenentsika. Dia ny ankoatran'izay moa misy ihany ny tena mahasa sosialy azy eo amin'ilay lafiny mahazatra, ny ara-pahasalamana, ny fanohanana an'ireo le sokajin'olona marefo, izany rehetrarehetra zany dia mila fahalalana mampahaizana. Tsara moa zany ny mampafantatra fa ao anatin'izay hoe any universitaire izay mizara semestre roa zany izy io eo amin'ny 5 mois par semestre eo zany, misy ny évaluation ny examen ary toy izany koa ny semestre faharoa dia eo zany vao valide ny note rehetra nandritra ny any universitaire anankiray. Ary amin'ny maha hoe système LMD izay arahana eto dia mahazo vahana kokoa ny asa fikarohana izay ataon'ny mpianatra. Isan'ny fandalinana misongadina nataon'ny mpianatra master nivoaka farany teo tao amin'ny lalam-piofanana asa sosialy ity. Fijerena manokana ireo olona marenina nampiasana sy ny fehezana ny teknôlôjia mba ho lasa fitaovana mahomby anampy sy anamora ny fifandraisan'ireo olona marenina ireo amin'ny sehatra rehetra izay alehany. Anisan'ny tombony lehibe ny fananana n'ilay ISO 26324 satria ao anatin'izy io zany dia omena lanja tanteraka ny asa fikarohana izay ataon'ny mpianatra manomboka hatreo amin'ny licence ka hatrany amin'ny master, satria afaka manao ny atao hoe publication internationale mba ahafahany tonga dia mametraka an'izay asa fikarohana nataony izay mba hanana ny ataontsika hoe reconnaissance internationale. Marina fa tena manohana tanteraka ny sekoly amin'ny fanatanterahana izany, satria efa misy ilay laboratoire leader dia ao anatin'io zany no ahafahan'ny mpianatra rehetra mametraka izay asa fikarohana izay nataony izay. Manodidina ny 2 taona teo eo izay no efa namolavolana ity plateforme leader ity ahafahana maneho izany. Efa misy ireo manam-pahaizana manao ny rang-tiraisam-pirenena amin'ny alalan'ny laboratoire leader. Azo atao hoe vitsy dia vitsy ihany koa zany raha mba tsy lazana hoe tsy misy ny plateforme tena any malagasy manokana ahafahana manao ny publication internationale io, satria ireo efa navita publication internationale ny mpikaroka na ny manam-pahaizana malagasy dia saika mpianatra avy any amin'ny université avy any ivelany izy ireny ny ankamaroany. Ankoatran'izay hoe nanao publication internationale amin'ny plateforme izay mampiakatra ny ranking ny firenena hafa, satria betsaka ny malagasy manao publication internationale amin'ny plateforme africaine ohatra, dia ireny zany mampiakatra an'ilay indicateur scientifique andry zareo. Ka ity zany mampiavaka azy dia ampiakatra ny indicateur scientifique amin'ny Madagasikara mihitsy tsika ao anatiny. Dia ao anatin'ny io plateforme rehetra izay volavolaina io dia efa misy ny atao hoe intelligence artificielle izay ny foronina mihitsy ho an'ny fikarohana ary offline izy io. Izany zao foto-drafitrasa anankiray anisan'ny goavana ho an'ny firenena, satria na mpianatra ataoko hoe any
toerana tsy misy réseau ary amin'izay afaka misitraka tsara ny fikarohana ihany sy ny voka-pikarohana amin'ny alalan'ny nouvelle technologie moa zany dia manasa ireo enseignant chercheur ny chercheur ny doctorant ireo le mpampianatra izay manomana HDR sy ireo mpianatra izay manana ny diplôma master moa zany ary indrindra ireo izay maniry amoaka ny asa soratra na ny projetany ho hita eo anivon'ny iraisam-pirenena ary indrindra ihany koa ho tafiditra ao anatin'le atao hoe data de base ao anatin'ny base internationale ny enseignant chercheur na chercheur zany le olona dia ao anatin'izay mihitatra tsikelikely izy io ahafahana mametraka an'izay le fotodrafitrasa zay ho an'ny firenena ray manontolo mihitsy. Arak'izany moa dia izy ny fampiofanana manokana izay efa tena maro moa no miandry azy io fampiofanana ho an'ireo chercheur ireo doctorant ireo mpikaroka sy mpikatroka rehetra amin'izany fikarohana izany mba ahafahan'izy ireo tena hoe mahafantatra tsara sy mifehy ny ataontsika hoe publication internationale satria marina fa efa misehatra ny fikarohana ny ireo izay manomana izay nefa ihany koa dia misy ny pitsopitsony izay tena tsy mety tsara ho fantatra ao anatin'izy io ny teknika sy ny paikady rehetra mba ahafana tena hoe mivalide an'izany fikarohana asa fikarohana izay atao izany ka fa 20 volana marsa ho avy izao izay aty amin'ny laboratoire leader ihany moa zany no anaovana n'ilay formation zany hoe ety akadivat marina moa zany fa mandritra ny tontolo andro no anaovana io fiofanana io ary tena voafetra dia voafetra tokoa ny toerana ka ho an'izay liana zany dia tsara raha izao dia efa manao ny ataontsika hoe fisoratana anarana mba ahafahana mahatratra an'izay toerana izay azo lazaina fa tena voafetra izay. Tafapetraka ihany koa ny rindran-kajy na logiciel locom izay ahafahana miaro amin'ny fiparitahany diplôma osoka.